misaotra amin'ny fanahy masina atsika fa hafa kely zany nitarita amin'ny fanahy masina ny androany. C'est pas comme d'habitude. Mazava amintsika tsara fa rehefa zavatra amin'Andriamanitra c'est pas routine, c'est pas la même chose, toujours des choses de nouveau. Donc gloire à Dieu. Ivavaka zany tsika aloha amin'ny ouverture ny intercession dia za mivavaka fa samy mivavaka daholo zany zareo mba tiany Jesosy tsika rehetrarehetra zany tsy miantetra amin'le olona mitondra intercession mais tiany Jesosy tsika mba mivavaka koa zany nareo ampitoerana any vavantsika misokatra devant Dieu, c'est ça que Dieu aime. Dia hiara hivavaka tsika. Père éternel, dans le nom puissant des Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jesosy misaotra betsaka anao aloha zay androany. Zavatra fantatra anay dia ny androany zay nomenao aloha zay ny azonay antoka Jesosy. Tahaka ny tenenao aza miainy ampitso. Misy dikany ianao matombo tenen'izany Jesosy. Dia ny androany zay nomenao anay aloha dia zay ny ny fantanay Jesosy dia tena misaotra anao zay Jesosy. Indrindra Jesosy fa souffle de vie satria io Jesosy dia tsy voavidim-bola. Na izy milaza azo dadana, na izy milaza azo manan-karena, na firenena matanjaka ohatra n'iny izy, io fofonaina io tsisy mahavidy an'io. Na izy miseho milay aty ambony tany, ampiasaiko mihitsy le mot, tsisy mahavidy an'io, tsisy mahavoavidy an'io mihitsy. Zay le mahandriamanitra ny Andriamanitra zay. Dia misaotra ny Jesosy tsika aloha amin'ny fofonaina zay omeny satria mazava tsara fa raha mbola misy fofonaina dia mbola misy foana amin'ny fanantenantsika an'Andriamanitra. Zany hoe tsy tokony tsy ho décourage mihitsy zany tsika, tokony tsy kivikivy na ninona fiainana andalovantsika, ninona situation, ninona même n'importe quelle maladie, en tant que il a des souffles de vie, nous avons beaucoup d'espoir en Jésus. Dia misaotra ny Jesosy tsika. Dia misaotra ny Jesosy koa tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Misaotra ny Jesosy tamin'iny herinandro diavintsika iny. Maro fa mety maro sasany mandalo, il a de haut, il a de bas. Fa conclusion, rend grâce toutes choses à Dieu. Dia misaotra ny Jesosy koa tsika amin'ny fianakaviantsika rehetrarehetra tsirairay avy, tsy adinontsika koa ny fianakaviany. Matotsika mbola tsy naheno vaovao ratsy, matotsika mbola mety mihitsy hoe naheno areta na marary tsetsy marary à droite, fa raha mbola misy foana le fofonaina dia misaotra ny Jesosy foana tsika satria io misy foana le espoir. Dia ifona koa tsika ho an'i Jesosy satria même alohany andalovantsika ty dia mety maro, il a quelque chose, il a beaucoup de choses qui passaient même dans les pensées. Il a des fois il a pensées négatives, il a beaucoup de situations. Tsy mamelo tena tsika satria mazava ho azy ny teny Jesosy, il n'y a pas condamnation c'est qui en Jésus-Christ. Mazava tsara zany teny Jesosy zany. Dia tena hoe mifona foana tsika raha tafalatsaka dia miarina malaky. Na dia tsika samy frère et sœur aza raha misy ny tsika samy mpiaramanompo, misy ny tafalatsaka dia tsy mikritika, tsy mandatsa. Au contraire azy aforetina ny lohaka mivavaka ao anazy. Dia mifona amin'ny Jesosy tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy tena mifona aminao zay tsirairay avy. Mety misy na teo amin'ny fijerinay tsy fantatra anay zany ndrendray, on n'est pas rendu compte. Natany an-dala, natany anatin'ny tokantrano. Jesosy tena mifona aminao zay raha ohatra ka nisy fihetsika indrindra fa teo amin'ny regard, mety tsy nanana fijery tsy mifanaraka amin'ny volonténao Jesosy, on n'est pas rendu compte. Dia tena mifona aminao zay Jesosy satria tokony anana amin'ny fijerinao zay Jesosy. Mifona aminao koa zay Jesosy amin'ny mety misy nampiasaina ny sofina, nieno zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ndrendray on n'est pas rendu compte aussi. Dia mifona aminao koa zay Jesosy ho anay tsirairay avy. Mifona aminay koa zay Jesosy ho any anatin'ny mémoire anay ihany, ndrendray misy zavatra anatin'ny mémoire anay nefa zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, misy zavatra any amin'ny passé ihany dia mbola modikodina ho anatin'ny mémoire io. Ifonany eto anatrehanao zany Jesosy fa mazava tsara ny teninao hoe rehefa ny olona ao aminao Jesosy dia efa lasa ny zavatra taloha, tsy tokony ahodikodina ao
anatin'ny mémoire intsony zany raha sendra misy tu n'es pas rendu compte de tonga dia miala aingana fotsiny tsy miculpabilité dia mifona aminao zay Jesosy mifona aminao koa zay Jesosy indraindray misy teny avoaka ny vavanay indraindray tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy dia fonanay eto anatrehanao zany rehetrarehetra zany mazava tsara nefa Jesosy misy teninao araka ny teninao zay niteneninao amin'ny mpianatra miteny zay lazaiko aminareo dia fanasy fiainana tokony zany koa Jesosy miteny mivoaka ny vavanay tsirairay avy satria manana anao zay Jesosy mifanahinao atao anatinay dia mifona aminao zay Jesosy raha misy tenina avoakanay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy malala dia mifona aminao koa zay raha ohatra ka misy zavatra koa mety zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao méditenay anatin'ny cœuranay Jesosy satria mazavatra azy misy teny raha vao misy teny alokon'ny vavanao dia mazava ho azy fa ça vient du cœur daholo zany tsaronay Jesosy le teninao hoe any amin'ny proverbe mihitsy anao miteny hoe garde ton cœur plus que toute autre chose car c'est là viennent les sources de vie mazava tsara tokony hiambina tsara zay Jesosy amin'ny fonay dia raha ohatra ka misy zavatra atao anatin'ny fonay na ny méditena atao anatin'ny fonay Jesosy on n'est pas rendu compte dia tena mifona aminao koa zay Jesosy amin'izany dia mifona aminao koa zay Jesosy na misy zavatra zay natao ny tananay na zay nalehany tongotray nefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao misy koa zay Jesosy indraindray misy tany andiananay tonga dia mandeha tsy mametraka an'izany ampelantananao dia efa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao koa zany zay alehany tongotra tokony miakina aminao daholo ny fiainanay rehetrarehetra Jesosy na zay zavatra ataony tananay na zay zavatra alehany tongotra anay dia tokony miakina aminao foana Jesosy dia fonany eto anatrehanao Jesosy raha sendra nisany zavatra zany Jesosy tena mifona aminao zay Jesosy Jesosy malala misy zavatra anankiray tena c'est des choses c'est les plus puissants c'est l'œuvre de la croix Jesosy tsaronay le raha zay nalatsaka anao teo ambony hazo fijaliana tany amin'ny 2000 ans mazava tsara Jesosy le teninao raha tsy misy ny raha nalatsaka dia tsy misy ny famelan-keloka Jesosy io l'œuvre de la croix io Jesosy tena hoe évangile de pur de toi Seigneur Jésus satria natongavanao tety ambony tany Jesosy dia hamonjy anay nafohy mihitsy ianao Jesosy nalotra ny vatanao nandatsaka ny ranao hamonjy anay Jesosy tena Jesosy malalo tena misaotra anao zay tena vraiment tena misaotra anao zay amin'io rano io Jesosy satria ny rano Jesosy tena protection divine totale tokony tsy hitady protection hafa zay Jesosy akoatranao tsy mitady protection ambadika na quoi que ce soit je ne sais pas il a beaucoup de gens il a des fois besoin de protection il a des fois il a des pierres oui protection de ça c'est faux il a que Jésus il a que le sang de Jésus Jesosy invoquer zany rano zany raha kofany amin'ny rano zay tsirairay avy eto ny fanatrehanao Jesosy raha kofany amin'ny rano de l'intérieur jusqu'à l'extérieur Jesosy satria mazava tsara Jesosy ny teninao hoe ny rano dia mipurifier de tous les péchés Jesosy malalo azony antoka tsara mihitsy Jesosy fa voadio zay tsirairay avy satria ny rano dia miteny lavitra noho ny rany Abel Jesosy azony antoka koa Jesosy fa ny rano dia anakoako ny feon'ny rano tena anakoako atao anatinay Jesosy ninona feo ny fieritreretana zay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy dia tena voaravana io voafafana io rano io Jesosy satria ambony tena faratampony io rano io Jesosy dia tena misaotra anao zay Jesosy raha kofany amin'ny rano koa Jesosy ny fitaovana rehetrarehetra amin'izao fotoana zao zay ampiasany indrindra ho an'ny parti an'ny technicien Jesosy raha kofany amin'ny rano daholo amin'ny rano daholo zany Jesosy andeha araka ny sitrapona daholo ny zavatra rehetrarehetra Jesosy dia misaotra anao zay Jesosy amin'ny rano zany Jesosy satria ny rano dia mbola averinay fa purifier ny fahotana rehetrarehetra Jesosy merci Seigneur Jésus tsy condamné zay tsy culpabilité zay Jesosy raha misy an'io rano io satria c'est la totalité manaraka zany ihany koa Jesosy il a anankiray des choses qui est précieux aussi Seigneur Jésus tsy adinonay dia ninona zany Jesosy fa mifanahinao tsaronay le promesse ny Père Céleste miteny mihitsy izy hoe ararako amin'ny tany
ararako misaira rehetrarehetra ny fanahiko. Père Céleste, merci beaucoup fa efa eto aminay ny fanahinao. Tsy vitany eto aminay fa ato anatinay. Tena misaotra anao zay. Dia misaotra anao koa zay Jesosy eo ka didinay ilay teninao hoe mahatsara anareo ny alako afako mandefa mpananatra. Misaotra Jesosy fa eto aminay izy. Tsy vitany eto aminay fa ato anatinay. Nisy teny anankiray napetraka anao Jesosy alohany ianao andeha. Tsy adoinay teninao io Jesosy. Teny mihitsy anao hoe vous recevrez la puissance dès que le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins, Jérusalem, Judée, toute la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Jesosy miara-mifaly aminao zay amin'izao fotoan'izao. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Fanahy masonao, faly dia faly tokoa zay. Fantatray fa raha tsisy anao zay dia tsisy ninina vitanay. Mazava tsara le teny Jesosy, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, merci beaucoup. Localise zay amin'izao cultana izao fanahy masonao. Localise zay tsirairay avy. Localise ihany koa tsy adinonay fa misy sasany suivre en ligne. Localise ihany koa izy ireo. Fanahy masonao, fenoanao zay. Fenoanao fa tena mangetahetanao zay. Mifafenonao tena ilainay fanahy masonao. Mangetahetanao zay fanahy masina. Fenoanao zay. Localise zay tsirairay avy fanahy masina. Tena visite profondément. Mba tena hoe ifantoka tsara fanahy masina. Fa izy afatra Jesosy. Zay ampitondrany ampanompony eto andrano. Tsisy ho latsaka amin'ny tany. Mazava tsara Jesosy le teninao hoe ao amin'ny livre n'Isaïe. Teninao dia tsy miverina aminao. Raha tsy manatanteraka ny volonténao tsy ny accomplissement desenao. Ato anatinay tsirairay avy. Mangetahetan'izany zay. Fanahy masonao. Tout ce que nous besoin, tout ce que nous désirons ardemment. Dia fafenonao fanahy masina. Dia ny maniriko zay renouvellement de mentalité. Changement de cœur, changement d'attitude qui conforme à ta volonté, Feu Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu que ton serviteur annonce tout à l'heure. Fanahy masonao, mangeta etan'izany zay, mangeta etan'izany zay transformation. Satria fantatray fa rehefa ho avy Jesosy dia mila mahafantatra anay Jesosy. Mila fantany Jesosy zay. Zay mahatonga anay fanahy masina mangetaeta fatratra zay. Hoe transformation io mba tena hoe renouveler tanteraka amin'ny mentalité-nay. Mba tena hanana ny pensée de Christ. Mba hanana koa zay fony Jesosy. Mba hanana ny attitude Jesosy. Mba tena irefléter amin'ny être-nay mihitsy ny caractère divin de Dieu, afin que les gens voient Christ qui vit chacun de nous, mais non pas notre propre chacun de nous. Fanahy masonao, misaotra anao zay fa azonay antoka une transformation de cœur et d'attitude qui conforme à la volonté de Dieu. Misaotra anao zay fanahy masina, azonay antoka koa renouvellement de mentalité à travers de la parole de Dieu. Fanahy masonao, merci ta présence, merci. Je remets la gloire à toi, l'honneur, la gloire, la puissance, la louange, le respect, la magnificence, la puissance à toi seul au siècle de siècles, au nom puissant des Seigneurs Jésus-Christ de Nazareth. Azonay antoka koa fanahy masina, stakadirana eto voany eto. Au nom puissant des Seigneurs Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Là où tu es, ferme encore tes yeux et attends-toi encore à Dieu encore aujourd'hui en ce moment. Car il est là, il est présent, il est ici même en ce lieu. Et aujourd'hui, on croit en la transformation, on croit en la restauration. La parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Et aujourd'hui, en ce moment, Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec toi. Et aujourd'hui, Dieu, il t'attend encore en ce moment.
Alors là où tu es, appelle tout simplement le nom qui sauve, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, comme on a dit, il n'y a pas de protocole, mais sens-toi libre d'adorer ton Dieu. Sens-toi libre encore d'adorer Jésus. Et aujourd'hui, moi, si je lève les mains, si je chante aujourd'hui, c'est pas pour un spectacle, c'est pas pour montrer que je sais faire. Mais aujourd'hui, si je fais ça, c'est pour adorer mon Dieu. Que vous êtes là ou que vous n'êtes pas là, pour moi, ça ne change rien. Parce que, avec ou sans vous, moi, je veux adorer mon Dieu de toutes mes forces, de toute mon âme et de toute ma pensée. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu aujourd'hui, qui est là, qui est au milieu et qui est présent aujourd'hui? Attends-toi à Dieu aujourd'hui. Je crois qu'il y aura une transformation. Amen, n'est-ce pas? J'entends pas ton amen. Amen, amen. Il y aura une Alléluia. transformation. Amen. Amen. Dieu Amen. est là, Merci, il est Jésus. présent, il est ici, il est en ce lieu. Et tiens-là où tu es source. Zai tumpuo Itianao Panao miuchi zai vitanai tumpuo Itianao Panubukata taravavau tumpuo Itianao Fanachianao tapanai tumpuo Itianao Pananganazirava chizai tumpuo Itianao Panao miuchizai vitanai tumpuo Itianao Tous ensemble. Itianao Ifanachianao tapanai tumpuo Déclare-le encore. Itianao Pananganazirava chizai tumpuo Panao miuchi zai vitanai tumpuo Itianao Panubukata taravavau tumpuo Itianao Fais de ce chant une prière. En ce moment, nous croyons que tu es là, Seigneur. Dieu ne fanatia nao tes sauces. Dieu est nao tes sauces. Des bolamila nao ça tes sauces. Tes sauces. Touche chacun encore, Seigneur. Itianao tes sauces. Déclare-le encore une fois avec ta voix. Encore une fois. Fanachianao tapanai tumpuo Itianao Pananganazirava chizai tumpuo Itianao Panao miuchi zai vitanai tumpuo Sicana retina mivani famaturana Kisau zachietana Miruta kaliusuja manabata bakani sukisau zachietana
Vichamana retina mivani famaturana Isau sachietana Nirutakani sujamana patapakani sukisau sachietana. Oui Seigneur, tu es là en ce moment. Oui Seigneur, tu es là et tu déverses ton esprit en nous, Seigneur. Oui Seigneur, tu es là et aujourd'hui Seigneur, on t'entend Seigneur et on entend ton esprit Seigneur, ton esprit qui est en train d'agir en ce lieu. Oh Esprit de Dieu, souffle encore en ce lieu, souffle maintenant Seigneur, souffle maintenant et que des vies puissent être restaurées, que des cœurs brisés puissent être restaurés. Élève ta voix encore en prière, élève ta voix encore, élève ta voix encore, élève ta voix mon frère, élève ta voix ma soeur. Le Seigneur est là, il attend ton appel. Élève ta voix encore, élève ta voix encore. Et ce Dieu qui est là, ce Dieu même qui pourvoit aux besoins est là. Ce Dieu même qui guérit les malades, il est là. Ce Dieu même qui brise les chaînes, il est là. Aujourd'hui, ne sois pas spectateur du changement, mais sois acteur du changement. Aujourd'hui, sois acteur de ton changement. Aujourd'hui, n'attends pas d'être béni par quelqu'un, mais saisis ta bénédiction, saisis ce qui t'appartient. En ce moment, le diable même essaie de dérober ce qui est à toi. Mais prends autorité. Itiano, Vanachiano, Tapanai, Tumpu, Itiano, Panangana, Silava, Chisai, Tumpu, Itiano, Panaumi, Chisai, Vitanai, Tumpu, Itiano, Panubuka, Tantara, Vavau, Tumpu, Itiano. Oui Seigneur, tu es là en ce lieu. Oui Seigneur, tu as des plans pour chacun aujourd'hui Seigneur. Oui Seigneur, aujourd'hui on veut avoir des cœurs pour toi Seigneur. Oui Seigneur, aujourd'hui on ne veut pas être dans la routine Seigneur. Aujourd'hui Seigneur, on s'attend totalement à toi Seigneur. On s'attend totalement à toi Seigneur. Il y a un verset dans Jérémie 29:13 qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Comme Tati Hortense l'a dit tout à l'heure, elle a dit le verset « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et pourquoi en fait on nous incite à garder notre cœur plus que toute autre chose? Dans ce verset, on nous dit que vous me chercherez de tout votre cœur. Aujourd'hui, je t'invite à chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Mais si ton cœur n'est pas pur, tu ne pourras pas chercher Dieu. Aujourd'hui, purifie ton cœur. Si tu attends quelque chose de Dieu, purifie ton cœur aujourd'hui. Ne regarde pas le voisin à gauche, à droite. Ne regarde pas qu'est-ce qu'il fait. Parce que tu sais que le chemin jusqu'au ciel, c'est seulement toi et Dieu. Tu sais que le chemin jusqu'au ciel, c'est pas toi et ton voisin. C'est pas toi et ton pasteur. C'est pas toi et ton mari. C'est pas toi et ta femme. Ça regarde que toi et Dieu. Dis à la personne à côté de toi, ça ne regarde que toi et Dieu. Avec plus de conviction, ça ne regarde que toi et Dieu. Si tu ne te bouges pas, c'est pas moi je vais me bouger à ta place. Parce que si moi je me bouge à ta place, ça ne servira à rien. Parce que l'éternité, on ne rigole pas avec l'éternité. L'éternité, c'est à jamais et pour toujours. Mais si tu veux vivre l'éternité, tout commence maintenant. Tout commence ici. Vous savez, les anges en haut, ils louent Dieu, ils acclament Dieu. Les anges en haut, ils adorent Dieu. Et nous aussi sur terre, on adore Dieu, on loue Dieu. La vie qui est en haut, on l'expérimente ici. Ici d'abord avant de la vivre là-bas. Aujourd'hui, sois acteur de ton changement. Sois acteur de ton changement. Et n'attends personne pour te dire comment louer Dieu. N'empêche personne de louer Dieu comme tu le fais d'habitude.
Aujourd'hui, c'est un face-à-face avec Dieu. Aujourd'hui, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Rappelle-toi seulement de toutes les bénédictions qu'il a fait dans ta vie. Rappelle-toi déjà ce qu'il a fait dans ta vie. Et énumère tous ses bienfaits. Tous ces bienfaits, et tu verras à quel point Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dieu est le Dieu qui tient ses promesses, n'est-ce pas? Il est digne de louange, il est digne de tout recevoir. Si moi je dois compter ce qu'il a fait dans ma vie, je peux dire plein de choses. J'ai eu mon bac, j'ai eu mon brevet, j'ai eu l'école que je voulais, et je ne manque de rien encore en ce moment. Aujourd'hui, je ne manque de rien, je respire. Aujourd'hui, je vis. Tu sais seulement qu'il y a des gens qui ont voulu vivre encore aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu vivre parce que Dieu les a récupérés. Aujourd'hui, c'est une grâce encore de respirer. Aujourd'hui, c'est une grâce de louer Dieu encore. Il y a des gens qui se cachent pour prier. Il y a des gens qui se cachent pour adorer. Toi, aujourd'hui, tu es dans un pays qui te permet de louer Dieu sans aucune contrainte. Toi, aujourd'hui, tu es dans un pays où avoir une Bible, c'est pas une interdiction. Alors, saisis ce que Dieu te donne. Saisis ce que Dieu te donne. Tu ne manques de rien, n'est-ce pas? Tu ne manques de rien. Aujourd'hui, tu as tout. Tu as tout. Et tant que je vivrai, je veux que ma vie soit un sacrifice pour Dieu. Je veux que ma vie puisse être une offrande pour Dieu, une offrande vivante pour Dieu. Est-ce qu'on peut seulement commencer à acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour tout ce qu'il a fait? Pour tout ce qu'il a fait? Dans l'Ancien Testament, pour ressentir la présence de Dieu, pour demander quelque chose à Dieu, il fallait passer par un prêtre ou quelqu'un de haut placé. Maintenant, par le sacrifice de Jésus à la croix, le Saint-Esprit est là, il est avec toi, il est en toi. Tu ne passes plus par quelqu'un, mais tu peux invoquer le nom de Jésus tout seul maintenant. Quelle grâce, n'est-ce pas? Il nous a envoyé le Consolateur, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui guide nos pas. Alors aujourd'hui, on veut juste déclarer que tu es grand, Seigneur. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir. Élève encore ta voix et déclare encore plus haut, toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul, Seigneur, est digne.
Toi seul, Seigneur. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, Seigneur, toi seul est digne. Reçois la gloire. Reçois la louange, reçois tout de moi, Seigneur. Aujourd'hui, je vais être une offrande vivante, Seigneur, pour toi. Aujourd'hui, Seigneur, je veux expérimenter encore ta gloire, Seigneur. Aujourd'hui, je m'attends encore à toi, Seigneur. Déclare-le encore, toi seul. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Élève encore ta voix et déclare encore qu'il est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu es digne, Seigneur, digne de recevoir nos louanges. À jamais tu es saint, à jamais tu es saint, Seigneur. Tu es saint, 3 fois saint, Seigneur. Et aujourd'hui on loue la nuit, louange à l'agneau, louange à celui qui siège au milieu du trône. Aujourd'hui on dépose nos couronnes à tes pieds, on dépose nos couronnes car tu es Dieu. Et tu es digne de nous. Jésus, comme dit cette chanson, tu es digne de nos louanges, Seigneur. Toi seul es digne, Seigneur. Jésus, nous ne sommes pas là pour des hommes, nous ne sommes pas là par habitude, mais nous sommes là pour une seule chose, Seigneur, c'est de te voir, c'est de te rencontrer, Seigneur. Jésus, je sais que tu es au milieu de nous, parce que ta parole dit là, où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et aujourd'hui, Seigneur, nous croyons encore que tu es là. Nous croyons encore que tu vas faire quelque chose de grand aujourd'hui. Seigneur, je prie pour que chaque personne ici présente voit à quel point tu es grand, Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur. Et tu vas faire encore quelque chose de grand dans leur vie, Seigneur. Tu vas encore te manifester encore dans leur vie, Seigneur. Et à toi seul la louange, Seigneur, parce que tu es digne. À toi seul l'adoration, Seigneur, parce que tu es digne. À toi seul nos louanges, Seigneur, parce que tu es digne, comme a dit cette chanson, Seigneur. À toi seul, Jésus. Que ton nom soit élevé aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Toi seul est digne, Jésus. Oui, tu es digne, Jésus. Oui, tu es digne, Jésus. Et tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Et les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau.
chante. On va juste refaire ça. Tous les anges. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Et les vieillards déposent. Et les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Encore une fois, tous les anges et les saints. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Oui, Seigneur, nous inclinons encore devant toi, Jésus. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Jésus, toi seul es digne. Que nos louanges t'appartiennent, Seigneur. Que nos louanges soient élevées vers toi, Seigneur. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous ensemble, tu es digne de nos louanges, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, tu es digne, Jésus. Tu es digne de louange. Et de toi sont toutes choses. De toi sont toutes Et choses. pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Encore une fois, tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, tu es digne. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de nos louanges, encore une fois. Tu es digne de louange. Seigneur, toi seul es digne. Que seul ton nom soit Tu es élevé digne encore de aujourd'hui, Seigneur. Que louange. seul ton nom soit encore élevé aujourd'hui, Seigneur. Tu es digne de nos louanges. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Pour Seigneur. toi sont toutes choses. Amen. Tu mérites la gloire. Que le peuple de Dieu chante, tu es digne de nos louanges. Digne de louange. Je t'invite à élever ta voix. Parce que c'est pas nous qui chantons, Seigneur. Mais c'est nous encore aujourd'hui. C'est nous tous ensemble. C'est pas juste les chanteurs qui chantent. Ce n'est pas les musiciens qui jouent, Seigneur. Mais comme tu as dit, Seigneur, que nos louanges t'appartiennent. Et que nous formons tous ensemble une seule voix. Encore une fois, tu es digne de nos louanges. Tu es digne. Élève encore ta voix et déclare qu'il en est digne. Oui, tu es digne de nos louanges, Seigneur. Et tous ensemble, d'un cœur uni, déclarant tu es digne, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont Et à jamais, toutes Seigneur, tu es saint. choses. À jamais, Seigneur. Tu mérites la gloire. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Tous ensemble. Ton nom est le plus grand, ton nom
et tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, Puissance, royaume et dignité, Seigneur, sont à toi. Royaume et dignité, Seigneur. et dignité, ton Élève nom encore ta voix et déclare que son nom est tout puissant. Son nom, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom. Élève encore ta voix plus haut et déclare encore que son nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus. Et les anges acclament. Ils déclarent que tu es saint. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Encore une fois, les anges acclament, les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es Ok. saint. On va faire quelque chose, on continue dans ce rythme et on va faire comme ça avec nos mains. Et acclame ton Dieu en ce moment. Acclame-le car il est là. Encore, ça ne suffit pas ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jésus, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encore. Ok? On continue? Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, 3 fois saint, Seigneur. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tu es saint, Seigneur.
louange à l'agneau. Tu es saint, 3 fois saint. Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, Louange à l'agneau. tu es saint, Tu es saint, 3 fois saint, 3 fois saint. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, éternel. louange à l'agneau, Louange à l'agneau. louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a à cœur de prier? Le micro, il est là. Si jamais vous avez à cœur de prier, n'hésitez surtout pas, parce que, encore une fois, on n'est pas dans une routine, mais l'Église, c'est nous tous. L'Église, c'est nous tous. On a des choses aussi à recevoir de vous. Et en fait, on est tous ensemble, on n'est pas tout seul. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a à cœur de faire une prière maintenant, je t'invite à t'avancer devant si jamais tu as une prière à faire. Alléluia. Misy ten'Andriamanitra any amin'ny Romains 8:14 hoe zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra. Dia andaontsika hiara hivavaka tena hoe amin'ny toerana ny fanamasina mandritra n'izao fotoana izao. Tena angataka mihitsika hoe aoka ho fenonao izao fotoana izao a. Aoka ny afinao irehatreto anala an'izay rehetra tsy avy aminao androany a. Fa hitondra afo vaovao eto amin'ny fanatrehanao a. Afo hitondra fifoazana ampanao atsika rehetrarehetra. Afo tena hoe anangana, tena hoe depara vaovao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Aoka tena hoe tsy handalo fotsiny ity fotoana androany ity a. Aoka tsy hoe hisy fombafomba mihitsiny a, fa tena hoe fotoana tena ionana tena hoe hisokafan'ny lanitra, tena hoe hisy pluie divine hirotsaka amintsika tsiraray avy indray amin'ity androany ity a. Tena hoe ho révéleny fanamasina amintsika indray hoe inona ilay sitrapon'Andriamanitra hitarihana antsika amin'ity androany ity a. Tena hoe tsisy alamaina eto andrany a, fa tena izy hoe tsy tahaka nidirantsika teto a, ny voantsika eto androany. Dia andaontsika hiaraka hanandratra vavaka. Andriamanitra Ray Amasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, misaotra fa manatrika anay eto androany, misaotra fanamasina dia tena manasa anao feny izay fanamasina, omenay anao ny sehatra. Tena hoe aoka feno fitarihanao izao fotoana izao, aoka tena eo ambany tena hoe fitarihanao, tena ianao no elolanana amin'ny zavatra rehetra izay mbola ho tohany eto androany. Fanamasina tena hoe prend contrôle ny masonay, aza velanao ahitana inona izay androany, fa aoka tena hoe hifanatrika aminao Jesosy a. Tena ohatrany hoe tsisy afa-tsy zahay sy ianao rery no eto androany. Aza velanao tena hoe hisy anakona ny masom-panahinay androany indray amin'ity androany ity. Prend contrôle koa ny sofinay. Aza velanao ahenona inona izay, fa na inona zavatra niainanay, na dalovanay, na situation nisy, na talohan'ny aingana teto ara. Aza velanao zany ho henonay indray, fa tena hoe prend contrôle ny sofinay a. Aoka tena hoe ny feo anao rery ihany no henay androany. Ampanginy izay rehetra feo tsy avy aminao. Aza velanao anapa, aza velanao anapahefana aminay amin'ity androany ity. Ary indrindrindrindra ny tompony fosiny fanahinay, mba ho tany lonaka indray androany. Andray izay anjara omenao anay, andray izay anjara fafinao anay. Ka tena hoe ny teny rehetra izay ho avoakanao eto, ninona ny révélation dia ho tonga nofo ao amin'ny fiainanay. Tsisy hiverina any aminao raha tsy mahatanteraka amin'izay andrahanao azy aminay tsiraray avy. Aoka ity fotoana androany ity a, fotoana tena hoe ressuscité, na inona matimaty eo amin'ny fiainam-panahinay a, dia ho atsakanao vaovao zany androany. Na inona matimaty a eo amin'ny fiainanay,
mahery eto ianao androany, hikasika ny tsiraray avy ianao androany, hilokalize ny tsiraray avy ianao androany, ary samy manana ny anjara sahazy izay eto androany. Misaotra ny fanatrehanao Tompo, misaotra ny amin'ny fanatrehanao fanamasina. Alléluia, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Tu es saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. louange à l'agneau, Louange à l'agneau, louange à l'agneau. louange à l'agneau. Tu es saint, Tu es saint, 3 fois 3 saint, fois saint, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, Louange à l'agneau, louange à l'agneau. louange à l'agneau. Je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, à prier en ce moment et inviter Jésus dans ta vie, inviter Jésus dans ton cœur. Dieu est amour, il ne va jamais te forcer à ce que tu l'acceptes. Mais c'est à toi de décider aujourd'hui, Seigneur, je veux t'accepter dans ma vie. Anjaranon nomteny androany hoe midira eo amin'ny fiainako ianao Jesosy a. Andriamanitra tsy forcer hiditra eo amin'ny fonao zany. Andriamanitra tsy forcer hoe tsy maintsy makao aminao a. Dieu va jamais te forcer à ce que tu l'acceptes. Mais c'est à toi de dire oui à Jésus. Vous savez, quand Dieu, il y a une histoire où Dieu est rentré dans le temple, il a enlevé tout ce qui n'était pas de lui. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Quand tu invites Jésus dans ton cœur, c'est pas d'abord les miracles qui vont se passer. Il va d'abord enlever toutes les choses qui n'est pas compatible à sa présence. Dieu ne fait pas la cohabitation avec le péché. Dieu ne fait pas la cohabitation avec ce que notre chair aime. Mais Dieu veut être le seul, le roi. Le roi fait son entrée dans notre vie. Le roi fait son entrée dans notre cœur. Et on doit accepter qu'il va déraciner toute chose qui n'est pas de lui. Je veux t'inviter à faire cette prière, Seigneur. Sois le roi, sois le souverain de ma vie. Sois le souverain de mes études. Sois le roi dans mes choix. Sois Seigneur, la raison, Seigneur, de ma raison de vivre, Jésus. Je veux t'inviter dans mes projets. Invite Jésus dans tes projets. Invite Jésus dans ton foyer. Invite Jésus dans ta relation, dans tes relations. Invite Jésus dans tes projets d'avenir. Les jeunes, invite Jésus dans ton cœur. Invite Jésus dans ta jeunesse. Invite Jésus dans ta vieillesse. Invite Jésus tout simplement. Invite-le dans ton cœur. Invite-le, lui, dans toute sa plénitude. Seigneur, sois le bienvenu. Tu es le bienvenu, Jésus. Et je crois en toi, Seigneur. Bienvenue, Jésus. Bienvenue, Seigneur. Bienvenue dans ma vie, Jésus. Et j'accepte, Seigneur, s'il y a des choses qui n'est pas de toi, qui n'est pas compatible, Seigneur, à ta présence, je t'invite à l'enlever, Jésus. Je suis complètement, Seigneur, ouverte. Je suis complètement d'accord, Seigneur, que tu œuvres en moi, Seigneur. Que tu enlèves toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur. Dans mon cœur, dans mes pensées, Seigneur. Je ne veux pas que tu cohabites avec quelque chose qui n'est pas compatible à toi, Jésus. Mais je veux que tu sois à l'aise en moi. Je veux que tu sois à l'aise dans ma famille. Je veux que tu sois à l'aise, Seigneur, dans ma vie spirituelle. Je veux que tu sois à l'aise, Seigneur, dans mes choix d'études, dans mes choix de travail. Je veux que tu sois à l'aise dans mes relations, Jésus. Déracine toute chose qui n'est pas de toi aujourd'hui, Saint-Esprit. Déracine toute chose que tu n'as pas plantée en nous, que tu n'as pas plantée dans cette église, Saint-Esprit. Je libère, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute haine,
Seigneur, je libère dans le nom puissant de Jésus tout ce qui n'est pas amour, mais je proclame ta présence, Seigneur, aujourd'hui qui est planté dans cette église. Ton amour est planté dans cette église, dans le cœur de chaque personne. Je sens le feu du Saint-Esprit en ce moment embraser ce lieu, changer des cœurs, faire un renouveau, faire un souffle nouveau. Merci Saint-Esprit. Je sais que tu vas faire quelque chose de puissant en ce moment, Seigneur, par ta présence, Saint-Esprit. Par ta présence, Saint-Esprit, tu ne cohabites pas avec les choses de ce qui n'est pas compatible à toi, Seigneur. Tu le chasses en ce moment dans nos cœurs et dans nos vies. Tu vas délivrer nos pensées, tu vas délivrer nos cœurs, tu vas délivrer notre corps, tu vas délivrer cette église, Seigneur. Ta présence est là, ta présence est là, ta présence est là, Jésus. Merci, Seigneur. Ton feu est là, Saint-Esprit. Ton feu est là, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alors qu'on chante cette chanson, je t'invite à mettre ta main sur ton cœur. On va faire une prière et je veux que tu répètes cette prière avec moi. Seigneur, merci pour ta présence dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu as toujours été là. Et je te demande pardon pour tous mes égarements.
Je me rends compte, Seigneur, que des fois, je marche par moi-même. Mais aujourd'hui, je prends la décision de marcher auprès de toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je reviens à toi. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux que tu sois au contrôle de ma vie. Dans tous les domaines. Je veux que tu sois au contrôle, Seigneur. Pour toujours et à jamais. Mitsaoka. 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 Parce que tu es là. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que nous ressentons ta présence ici dans ce lieu. Et Seigneur, on veut te dire que en ce moment on a confiance en toi. On a confiance en toi Seigneur pour les domaines de notre vie. C'est pour ça qu'on se présente avec humilité aujourd'hui devant toi Seigneur. On se présente avec nos faiblesses, nos manquements, mais nous croyons à un Dieu qui n'a aucune limite. Nous croyons en Dieu qui n'a aucune faiblesse. Nous croyons au Dieu de l'impossible. Nous croyons au Dieu qui donne une vie en abondance. Et pour le prochain chant, on veut vraiment le chanter, Seigneur, avec confiance et avec humilité. Car tu es Dieu, Seigneur, et tu règnes sur le trône. Merci, Seigneur. Amen.
Chante-le, Église. J'invite les femmes de Dieu à reprendre ce refrain. Élève ta voix, ma sœur, élève ta voix et déclare. Maintenant, reprendre ce refrain avec moi. Tous ensemble, déclarons. Tita miau, raikumala, lora sunita naku. Tita miau, raikumala, lora sunita. Si tu as une prière, tu peux t'avancer, le micro il est juste là aussi. Je vais inviter Tonton Cléo du coup pour faire la prochaine prière. Tonton Cléo, tu peux venir. Le micro il est juste là. Vavakantsika ny zavatra isaritako amin'ny fotsika sy ny fanahintsika ivavaka dia misy tenin'Andriamanitra izay hoe tsy tsara ny fanahy raha tsy manam-pahalalana. Ringana ny oloko izy izy noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Androanitsika dia angataka amin'i Jesosy hoe Jesosy io ampianaro ahalala ny sitraponao. Inona tokoa moa ny sitrapon'Andriamanitra? Dia androanitsika ivavaka aza mihaino mivavaka ko ianao fa mivavaha ianao satria amin'izao vaninandro farany izao dia be tabe ny manozongozona ny finoantsika, manozongozona amin'izao fotoana farany izao. Androanitsika angataka amin'i Jesosy hoe inona tokoa ny sitrapon'Andriamanitra no amin'ny zanany amin'izao vaninandro farany izao. Ary vavaka tsy dia mivavaha ianao mangataha amin'i Jesosy hoe Jesosy na tsy hanan-javatra tenenina be ary ianao hoe aza vao ny saiko ampifantaro anahy
ny antom-pisiko ampifantaro anazy sitraponinao ny amiko mivavaha ianao fa aza miandry ny vavaka fa ny ao am-ponao na dia kely aza na dia mety tsy mahateny azy ianao dia mitenena fotsiny hoe Jesosy eo ampalalao anazy tianao ampalalao anazy tena sitraponao misaotra anao zay Jesosy fa ianao ny teny hoe tsy afona andao anay amin'ny andro rehetra iainanay ianao Jesosy ny teny hoe aza matahotra fa indro momba anareo mandra-patapiran'izao tontolo izao tsy mba olombelona ianao Jesosy ka andainga fa marina ianao tsy ny zavatra hita amin'ny masonay na ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao Jesosy ny manambara ny fahamarina fa zay nilazainao ihany Jesosy androany tsika ry fiangonana taty tsy iza ninonao taty Jesosy taty izao tontolo izao androany tiako ianao hiteny hoe tatitra ohatry Jesosy ninoko rehefa niteny Jesosy hoe tsy afo ianao anandao anao amin'ny andro rehetra iainanao eto Jesosy amin'izao aza miandry zavatra miracle ianao na zavatra mety ho hitanao vao ino anao fa Andriamanitra tsy mahay mandaina ny Andriamanitsika fa rehefa niteny izy eto izy dia aseho araka izay ny fononao aseho araka an'izay ny etaetaponao raha eto izy dia inona ny zavatra mety mba hindrasanao aminy inona ny zavatra aseho anao aminy satria ilay mpanjakany eto ilay tompony eto ilay Andriamanitra namorona an'izao rehetrarehetra izao mideranao zay tompo fa tsy nijerenao araka ny tsy fataterahana zay tsy nijerenao araka ny faiblessenay zay fa ny teninao no amarinonao hoe na izay ngay izay ngona ndrona telo amin'ny anaraka dia ampovoany izay ny teninao zany no amarinonao dia eto ianao fa tsy noho ny fahatsarahanay na ny mety fahamendrehanay no anatanterahanao an'izany fahamarinana zany fa rehefa niteny ianao dia tsy hiverina foana any aminao ny teninao raha tsy efa natateraka an'izay nanirahanao azy ambinina an'izay nanirahanao eto ianao Jesosy dia androany ianao mango ny fony tsirairay androany ianao hikasika anala an'izay rehetra voilina Jesosy izay fisalombonana izay hoy ianao hoe madiso hevitra anay dia tsy fahalalànay ny sitraponao androany Jesosy tsy te hitondra zefatra zay tsy te hitondra zioka zay amin'ny fiarahana aminao fa hoy ianao maivana ny entako ary mora entina ny ziokako ianao mora fanasy tsy mba miavina ampoy androany Jesosy ataovy tsapanay tsirairay zany fiadananao zany ilay fiadanana mihoatra no fahalalàna tsara rehetra Jesosy androany hikasika amin'ny fony tsirairay ianao amangy ny olonao ianao anala ny zefatra satria zany zefatra zany mahatonga anay reraka Jesosy eo am-panatanterahana hoy ianao mantsy any rainao hoe ray tsy ny anala azy eto amin'izao tontolo izao no angatahako anao fa mba hiarovana azy amin'ny ratsy amin'izao vaninandro izao zany ratsy zany tsy ianao no miezaka fa Jesosy nefa mivavaka ao anao mba hiarovana anao amin'ny ratsy i Jesosy efa notahiry ianao tahaka tsy misy avelako very izy ianao zay rehetra menao aray androany Jesosy no miteny ianao fa tsy mahafoy ianao izy nandaonao ninona zavatra lalovanao ninona zavatra hitanao tsy izany marina fa Jesosy nefa niteny fa raha izany momba anareo iza ny atohatra anareo lehibe izy ao anatinareo noho ny eo amin'izao tontolo izao ilay Andriamanitra ilay tompony tompo ilay nahary izao rehetra izao androany ianao ohatra ny ahoana mivavaka tokony hiderahanao sy fisaorana tokony ho averinao amin'ny Andriamanitra mety tsy halaza tokoa ny teny aloka amin'ny vavanao fa mifonao teneny hoe foko misaora ny Jehovah ry fanahiko aza misy adininao ny fitahian-drehetra izay namela ny elokao izay tsy namelanao latsaka ny andavaka any amin'ny elo izy Jesosy izao tsika rehetra zao dia tokony ho any amin'ny elo avokoa fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia ohatry izao zasy ianao dia androany ohatra ny ahoana ny fisaorana tokony hisaoranao any Andriamanitra ao ohatra ny ahoana ny zavatra tokony averinao amin'Andriamanitra ao mbola averiko ihany fa mety mandalo zavatra ianao lainga daholo reny ary hisedrananao reny mba hiderahanao ny Andriamanitra ao anatin'ny fotoana lalovanao ady sarotra fa tsy mandaigno Andriamanitra ao io tsara io sady mpanao ny tsara ary ny zavatra rehetra izay lalovanao dia mahasoanao zany mahatonga anazy miteny hoe misaora ny zavatra rehetra fa zany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy misaora ianao amin'ny zavatra rehetra izay mety lalovanao misaora ianao ary za tena mangataka misaora ianao amin'ny fonao manontolo amin'ny herinao manontolo amin'ny sainao manontolo misaotra anao zay raha io mankasitraka anao zay Jesosy tsy ohatry izao zay raha tsy tao aminao sambatra zay Jesosy satria voavelany elokay ary voasarina amin'ny fahotanay sambatra zay satria tsy sainao eloko ary tsisy fitaka amin'ny fanahinay misaotra raha io tsy noho ny asanay zany tsy noho ny ezakay zany fa fanomezana maimaimpona avy aminao ianao
mankasitraka dado. Iza moa zay raha par rapport an'izao tontolo izao, tsy hoe zay ny tsara fa nofidianao zay. Mankasitraka raha io, misaotra no nofidianao aho, misaotra ho ianao hoe aza mifaly satria manaiky anareo mifanahy, fa mifaly kosa fa voasoratra ao an-danitra amin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Androany tsy mafaly ianao ve zany hoe raha ho avy Jesosy amin'izao, raha ho avy Jesosy raha pitso, raha hiala eto ambony tany ianao andalo fahafatesana, mitsena anao Jesosy any amin'ny raha an-lanitra. Hoy ianao, ozy ny tenin'Andriamanitra hoe efa miara-miafina amin'ny Jesosy Kristy ao an-danitra amin'ny fiainantsika. Raha ho avy Jesosy Kristy fiainantsika dia ary hiseho azy eny amin'ny raha an-lanitritsika amin'ny voninahitra. Mankasitraka dado, misaotra Jesosy a. Mety tsy ampy be da be ny fiainanay ety ambony tany, be da be ny zavatra mbola tsy ampy anay, fa ampy anay ny fahasoavanao, ampy anay ny famonjenao Jesosy a. Ampy anay ny raha nalatsakao izay nanadiovana anay tamin'ny fahotana sy tamin'ny fitondran-tena adaladala, nanala anay teo amin'ny fainam-pahafatesana ao amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra raha eo, misaotra Jesosy a. Mankasitraka, mivavaha ianao fa aza mijery fotsiny. Raha zany zavatra nataon'i Jesosy anao, ohatrany ahoana ny ao am-pona, ohatrany ahoana ny zavatra tokony averinao. Raha manao soa anao a dia mankasitraka anahy ianao dia mihoatra lavitra noho izany zavatra tokony averinao amin'io Andriamanitsika io. Misaora ianao na araka ny tenin'ny tompon'Andriamanitra teo hoe fa na dia mifofinainao azy tsy voavidina amin'ny voly, fa amin'ny fotoana ianao any amin'ny réanimation tapina oxygène vao tsapanao hoe sarobitika ny fahasalamana, sarobitika ny fahavelomana, sarobitika izao firijarijako miaina isan'andro tsy voafefy, tsy matory ambony fandriana. Izany dia ampy isaoranao hiderahanao ny Andriamanitsika eo opportunité androany, satria azao ny fotoana miasa foana ianao lundi jusqu'à vendredi. Androany fotoana anananao fotoana tsy afaka mety hivavaka ianao any amin'ny toeram-piasana, tsy afaka mivavaka ianao any amin'ny toerana misy ianao, fa androany fotoana mivavaha dia hararoto izy ny ten'Andriamanitra ny andro anaova-tsoa. Inona moa soa ho vitanao fa soa azonao atao dia mamerina mifankasitrahana azy misaorana an'io izay matoy izao anao io. Ianao no ohatr'izao, ianao mbola mijoro tahaka izao, misaora azy, mankasitrahana azy, fa zany ny ilainy aminao, tsy mitady ninina aminao izy. Misaotra raha io, misaotra dado, mankasitraka, mametraka amin'ny zanakao a, fiangonanao eo am-pelantananao a, araka ny teninao hoe tsisy marombaka an'izay am-pelantananao. Tahirizo mandrakizay Jesosy a, tsy baiko anao fa zaza na dia ratsy kely ty mba matsapa an'izany atao poko, maika avay ianao zay tsara sady mpanao tsara, fa nefa nomenao vava ihany a dia ametraka azy eo am-pelantananao, reo fiangonanao, reo zanakao Jesosy a. Tahirizo izy mba tsisy arombaka azy, ary eo koa marina nafaka azy tsy ho andevo ny abidi-pianaran'izao tontolo izao. Mankasitraka raha eo ho anao ny dery ary mivoninahitra mandrakizay, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompotry Andriamanitra nainao angatahana sy anaovana zava-maka izany. Misaotra raha eo. Alléluia, amen. 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 Bonjour à tous. Ça va daholo ve? Merci groupe de louange. Merci misaotra antsika rehetrarehetra ny amin'izao fotoana izao ndao tsika tsy hoe feno tanareo ohatrany hoe feno fanatrehana dia hoentin'ny sentiment dia hoentin'ny émotion dia ohatrany hoe feno be an' Jesosy aho zany satria eto ny présence an'Andriamanitra. Ndao tsika tsy handeha amin'izay fomba fisainana izay fa ndao tsika tena hatsapa tena hoe zanak'Andriamanitra, dia andao tsika hiteny an'izay hoe zanak'Andriamanitra. Anao témoignage kely alohan'ny idiran'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Izakainy tia an' Jesosy. Eritrereto tsara aloha alohan'ny hananganana tanana hoe tena tianao ve Jesosy. Tsy hoe Jesosy tiana fa za tia an' Jesosy. Toa tsisy nanangana tsony.
Alléluia. Wow. Alléluia. Ohatra hoe pasteur Par zao nanangatanana ianao dia fa manino pasteur Par ny tian'i Jesosy. Amen. Iza daholo koa nanangatanana ny fandreseny. Pourquoi tu aimes Jésus? Attends, je te donne le micro, je n'entends pas. Tohizatsika foana ny convivialité atsika. Parce que je rejoins ce que Pasteur Par a dit, parce qu'il m'a aimé déjà en retour. Et l'amour que j'éprouve pour Jésus, ce n'est pas mon amour à moi, mais c'est son amour parfait qu'il a mis en moi pour que je puisse l'aimer en retour. Amen. Iza koa nanangatanana teo, tatiko. Misaotra an'i Jesosy ahako tia azy satria ny antony tena itiavako azy na izaho rery raha teto ambony tany dia mbola natolo ny aino ho anahy. Andriamanitra fitiavana izy. Amen. Iza koa Tonton safidy. Lehibe tokoa le Jesosy satria izy amintsika ireo no mahafonya itsika navitra olona tena lehibe zany zavatra zany ka mendrika ny hotiavina izy. Amen. Iza koa ray farany Tonton Cléo. Efa mivoaka ny didim-pitsarana momba anahy fa ho any amin'ny elo mandrakizay dia tonga izy no fitiavany anahy dia tsy navelany ho latsaka any amin'ny elo fa fahafatesana ny tambony ota dia nanolotsy ny aina izy mba hipehena ho anahy sy ho an'izay mino azy mba tsy ho any amin'izany dia izy nidina tany amin'ny fiainatsita dia voavonjy voasoratra ny an-danitra boky ny fiainana dia izany ny teny hitiavako azy. Wow. Ataontsika hiteraka mafy be ny jeune ve misy teny tampy. Tsika Jesosy satria na dia mpanotary na betsaka ny fahotana efa vitako dia tsy nijery an'izay izy fa tiana foana. Amen. Ataontsika hiteraka mafy be ho an'i Jesosy Tanareo ny témoignage ho ataoko nandritry ny fiarahako tamin'i Jesosy nieritreritra hoe tiana azy kay tsy tena tiana azy kay fa tia ny zavatra nataony anahako ny bienfaitny zany fa tsy le tena naturany. Ohatra hoe tanareo za zao ohatra taloha olona narary izy zany efa voangoty rhumatisme marary fa hitanareo ny sitrano Jesosy atao anatin'le izy tamin'ny Madagasikara tsy afaka mandeha misy fotoana tena hoe bloqué tanteraka mihitsiny sitrano Jesosy anefany dia adimoko Jesosy avy eo. Misy fotoana izay ohatra hoe taloha alcoolique tena misotro toaka be taloha dia rehefa mipipi dia mipipi rà mihitsiny quel point zany hoe tena efa gravy dia tamin'izany ny dokotera ny teny hoe tsy miteraka ianao izy tonga taty anefany vady izay mivady projetako zany ohatrany hoe tonga aty dia hianatra aloha dia hanao fiainana mivady kely aloha izay vao hiteraka kinanjo dia vokany izy dia inona nataoko izy nareo memenina ako nefa nitenenina hoe tsy hiteraka tsony ianao. Tanareo ny ingratitude tsika indraindray dia ao anatin'izay ady izay nefany ohatrany hoe mamy be zany le fiarahana amin'i Jesosy ohatrany hoe ao anatin'ilay désert zany ianao dia ohatrany hoe
tu es vraiment connecté avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Fa rehefa vita le ady a milamina indray ianao dia adiminao Jesosy. Izy zany efa nanao an'izany. Fa nahazo antsika rehetrarehetra zany. Misy fotoana izay taty a, tsy haiko 3 taona angambany izay mipetraka taman'olona. Misy fotoana tena hoe mafy a, mafy mipetraka man'olona ianao, tsy bienvenu ianao indraindray, misy ady zany tao. Fa rehefa meny Jesosy trano taty aoriana, problème hafa indray fa tsy reconnaissant le zavatra niadivanao taloha, nangatanao taloha. Dia ny fiarahana tamin'i Jesosy a, ohatr'izay no nahafantarako anazy taloha. Satria nieritreretiko hoe rehefa mangataka zavatra dia omeny Jésus a, dia izay no miconnecté, izay mianaka amin'izay. Rehefa misy zavatra tadiaviko dia omeny anahy, dia fandray tsara izay mianaka. Satria lasa ohatran'ny chrétien matérialiste ao anatin'izay. Vous êtes d'accord? Izy zany efa nanao ohatr'izany koa. Rehefa misy zavatra tadiavintsika dia Jesosy mahavita mivavaka mandritry ny alina ray manontolo. Fa rehefa azo le zavatra, adimo Jesosy. Tranga indray ny problème manaraka dia adimo Jesosy. Le zavatra nivahan Jesosy a, tsy tady hita intsony ny valeurany. Efa ny eo ianao tena mipepapepa ohatran'ireny Jesosy a, raha voavady dia anompo anao a. Tsy conditionné ohatr'izany miaraka amin'ny Jesosy reto a. Dia hitanareo ny tena mitouché-ny Jesosy anahy, nahafantarako hoe ino zany identité antsika ao amin'ny Jesosy. Tenenina foana mantsy hoe nouvelle identité, zanak'Andriamanitra. Fa tena iainanao ve le mahazanak'Andriamanitra anao? Zafady tao ao amin'ny Jean 19:30, zafady tonton Yady, inona no tenenin'i Jesosy? Inona no tenenin'i Jesosy hoy? Rehefa tsapanao amin'izay ilay hoe kay a zava-poana ny zavatra rehetrarehetra. Tsisy dikany kay ilay zavatra adinao kely etỳ an-tany etỳ. Tsisy dikany kay noho ny fitiavan'i Jesosy. Noho ny fitiavan'i Jesosy a dia nidina tetỳ an-tany izy. Maty ho anasy ho anao. Quel amour zany reto. Tsika ny tokony fatsiana dia izy no nifantsika ao antsika. Dia inona no teneny? Vita hozy izy. Tout est accompli. Dia tsika indraindray a mieritreritra eo amin'izay hoe nouvelle création. Tsy za tsony no velona fa Kristy velona ato anatiko. Rehefa jerena amin'ny lopo nefa ny fiainanao a, mbola velona be na fa tsy Kristy ny velona ao anatinao. Fa rehefa tsapanao hoe maty no ianao Jesosy, dia tena tsy hitanao intsony hoe inona moa zany mbola amoro ankoatr'izany. Tsy mitady intsony ianao. Dia tsy nijanona teo nefa n'izy a. Fa zafady ane tonton Yady, Ephésiens 2, 8-9. Car c'est par la grâce que je vous ai sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Io faran'le 9 indraindray adimitsika foana. Satria tsika te hanao zavatra par rapport amin'ny effortsika foana. Na dia hoe zanak'Andriamanitra ara dia le fomba fisainana tsy mety fa ataoko ihany aloha tika rehefa avy eo manampy Jesosy. Fa tsy izany nefa n'ilay izy. Satria efa vitany daholo ny zavatra rehetrarehetra.
rehefa vita ny zavatra rehetrarehetra dia rehefa nandray anazy ianao dia olom-baovao ao aminazy ianao. Dia izay maha olom-baovao anao izay avereny kely anie ao amin'ny 8 azafady tonton Iazy. Par la grâce aussi, tsy zavatra méritenao tao, tsy zavatra nataonao tao, fa izy no nanao anazy. Io raisina amin'ny alalan'ny foi. Io foi io don de Dieu. Izany hoe tsy ianao no miteny hoe finoana be Jesosy fa efa izy no nanome an'io ao anatinao. Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia kristianina voatera-baovao mila manana an'izay fomba fisainana izay. Izay ilay tenenin'ny olona rehetrarehetra izay nandalo teo hoe renouvellement de l'intelligence aussi izy. Mila meko exemple nareo efa niteneniko ihany ity zavatra ity fa ohatra hoe iza ny autorité ambony indrindra eto France Joe? Voilà. Emmanuel Macron ohatra zao tonga eto izy ny autorité eto France ohatra. Dia tonga eto izy dia hozy izy satria nareo niala tany an-trano amin'ny andro avy orana dia omeko carte illimitée nareo. Vous allez être multimilliardaire. Carte illimitée. Dia à chaque fois avy nareo misy zavatra ilainareo dia ho any amin'ny Macron nareo Macron mila metsena kely Macron mila mandeha voyage manao an'izany ve nareo? Tonga dia ampiasainareo fotsiny ilay izy satria fa meny anareo. Dia manino tsika zanak'Andriamanitra tsy mahavita manao an'izay. Jesosy efa nanome ny fanahy masina ho antsika. Dia izay mila renouvellement de l'intelligence hoe anananao plénitude ny fanahy masina ao anatinao. Tsy hoe tatiko akory évangéliste dia patience ihany mena anazy satria mila patient izy amin'izay olona toriany. Taty Hortense ohatra tsy hoe intercesseuse dia amour ihany mena anazy. Fa plénitude ao anatinao daholo. Dia io zavatra io efa ao anatinao. Dia tsy nijanona teo Jesosy fa mbola maty izy dia nitsangana indray izy avy eo. Nandresiny dia nomeny anao mbola tsy ho fanahy masina aloha. Fandresena aloha meny atsika. Rehefa avy eo meny ny fanahy masina amin'izay anampy atsika amin'izay. Dia hitanareo indraindray misy ny ady ozy izy Jesosy tsy maintsy misy. Fa le état d'esprit anao miatrika an'ilay ady ve? Tsy mbola le niteneniko ohatra anahy tamin'ny voalohany hoe rehefa mahazavatra amin'ny Jesosy dia rehefa tsy mahazavatra amin'ny azany dia sa lefa hoe nandresy satria tsangany ianao dia zanakao dia nandresy dia fomba iainako an'ity zavatra ity zany en tant que mpandresy fa tsy mila mangataka intsony Jesosy apio satria efa nomeny anao le izy dia efa ao anatinao ampiasao. Alleluia. Indraindray tsika voaketo sao tsika ohatra dia feno be fa voaketo tsika dia tsy haiko hopainy olona vany ohatra dia iny fa tezitra. Azonareo ve mila choix le izy mila décision hoe tena andray anao Jesosy olom-baovao aminao Jesosy mpandresy ao aminao Jesosy menao fanahy masina anampy anahy. Tsy haiko inona mbola angatantsika akoatr'izay reto. Tsisy. Saotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao saotra ny amin'ny sacrificenao Jesosy satria
mahafinaritra ianao Jesosy. Ataontsika hitsangana dia andaontsika hisaotra an' Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra vitany ny amin'ny zavatra nataony ataovatra anao eo alohan'i Jesosy ianao dia teneno anazy hoe inona ny zavatra tianao tenenina. Alleluia.